amin'ny talata manaraka ireo olona zay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia mivototra amin'izay hery fahefana izay tokoa ny vavaon-tranga tamin'ny valiny fifidianana tao Malawi hoe tsy voafidy le olona teo amin'ny fitondrana fa le filoham-pirenena teo aloha zany landy. Eritrereto izy hoe misy firenena 2-3 taona manohitra ny mpaminany zany hoe fitondrana zany manohitra ny mpaminany dia eto Andriamanitra izy hanomboka safidiny ametraka ny safidiny hoe misy olona hoesony zany eo amin'ilay firenena eo amin'ny fitondrana olona zay tsy manohina ny mpaminany no esoriny teo dia izy zany tokony avelantsika hitantana ny firenena satria misy fifidianana an-tranga moa zany tao tamin'ny volana septambra teo dia hitako motarika ozy izy mpaminany hitako motarika inona ny teneniko teo inona zavatra tenen'Andriamanitra mahakasika ny Malawi. Rehefa mivavaka ianao amin'izao fotoana izao tsajovy Malawi misy andraikitra an'Andriamanitra amotsorana ny mpanompon'Andriamanitra eto tanantsika ny ampitranga an'izay zavatra izay ary efa tonga izay fotoana izay ataontsika azo antoka amin'ny fifidianana amin'ny herinandro zany tamin'ny fotoana io ny olona zay eo amin'ny fitondrana ny olona zay eo amin'ny fahefana ho hiala amin'izareo zay mba ahafahany mpanompon'Andriamanitra ho afaka indray amin'ny firenena io. Hitako ty olona anankiray ty 5-20 taona izy milatsaka ao filoham-pirenena zany ary izy no olany ao zay namina ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ny fahasivy volana septambra 2025 hoe le filoha latsaka teo aloha izy no ilatsaka eo dia misy ramatoa zay ozy izy Joyce Banda tena olona tena manana influence ary ny olona tena olona mahatalanjona asandrato ny tananao apetrakatsika mpaminan'Andriamanitra ao amin'ny firenena io apetraka zany ankehitriny fo sevatsika amin'ny naran'i Jesosy. Tamin'ny fahavaliny volana septambra teo mbola niteny zany lehilahin'Andriamanitra hitako motarika ozy izy no olany ao dia zay ny vavaon-tranga tamin'ny 4 ny volana septambra araka namina ny mpaminan'Andriamanitra hoe ny filoham-pirenena teo aloha Peter Mutharika tokoa no landy. Hitatsika amin'izao fifaliany mponina tao amin'ny firenena tao Malawi araka zany iny zany le filoham-pirenena amin'izao naparezany fanamasiny UEBT Angel milaza ny vaovao mihoatra mialohan'ny gazety Rapitso.